Tonga sondray eto amin'ny fandaharana itastara izay ianarantsika tantara mba tsy latsahantsika eo amin'ny lavaka izay latsahan'ny hafa fa ahafahantsika mahazo lesona ihany koa amin'ny zavatra tsara nisy teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao hatrany aloha tany. Dia lehilahy anankiray izay nanova ny tantaran'izao tontolo izao no jerentsika. Manasa anao ary e! I Martin Lotera no jerentsika izay teraka tamin'ny 10 novambra 1730. Zanaka Tatsa tany Ilay tany Allemagne izy. Lutera ny anarany rainy izay lehilahy masika be ary ny reniny dia vehivavy minomino foana ary nitaizana azy tao anatin'ny tahotra. Tamin'ny 12 taonany dia nianatra droit i Lutera, izany hoe nianatra lalàna zany araka ny fanirian'ny rainy ary nahazo maîtrise SR izy tamin'ny fiandohan'ny taona 590. Ndray andro tamin'io taona io ihany raha nandeha tamin'ny andro aviorana izy dia nisy varatra latsaka teo amin'ny hazo teo akaikiny. Natahotra mafy no faty izy tamin'izay dia nangataka tamin'ny masimbavianina hoe raha tsy maty eto dia andeha hanompo an'Andriamanitra. Dia niditra mohanina tokoa izy ny 12 Jolay 1590 tao airport. Dia tamin'ireo mohanina niaraka taminy dia izy nanara-dalàna indrindra zany tao amin'ilay monastera, kanefa tsy nentina afaka nitahotra ny amin'ny fitsaran'Andriamanitra zany hoe raha maty dia ahoana ny azo ahy. Ny taona 790 izy no nosorana ho pretra ary ny 790 dia nifindra tany Wittenberg. Ny taona 1290 izy no nahazo ny doctorat en théologie dia nampianatra teolojia tao Wittenberg. Anisan'ny taranjana ampianarana zany ny bokin'ny Salamo, ny Galatiana, ny Hebreo ary ny bokin'ny Romanina. Dia ny taona 590 ka hatramin'ny 790 no nahitany marina lay lehilahy miezaka nanara-dalàna mafy rehefa nahitany finoana izay vao velona. Rehefa namaky ny bokin'ny Romanina izy dia tonga teo amin'ny 770 amin'ny toko voalohany izay zao ny voalaza ao hoe fa amin'izany no anehoana ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana araka amin'ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no velona. Izay no nanafaka ny Lutera tamin'ny tahotra izay nangenja azy hatramin'izay niainana. Resaka kely ny tontolo nisy tamin'izany fotoana izany tsika rehefa nahita ny fahamarinana ny Lutera ka nahita hoe ny finoana ihany no hanamarinana ny olona fa tsy ny fehezahana anara-dalàna, dia ny resaka indulgence no resahantsika kely zao. Ny indulgence dia azo lazaina hoe banky ara-panahin'ny fiangonana zany tamin'izany fotoana izany. Ohatr'izao le filaza hoe manana ny famendrehan'i Jesosy Kristy sy ny olo-masina mihoapapana ka amidy an'izay mila azy zany mba elana amin'ny afa-fandiovana. Dia roborobonin' izany indulgence zany voalohany dia tamin'ny fotoanan'ny croisade izay mbola ho resahantsika aorianao. Dia resay samy mandeha miady zany dia hoe voavela heloka, dia ireo tsy afaka mandeha kosa dia mahazo famelan-keloka raha ohatra ka manohana ara-bola. Dia ny hitatrio indulgence io taty aoriana hoe mahazo mividy ny fahafahanao miala ao anaty afa-fandiovana aingana ianao rehefa mandoa ny indulgence zany dia nihitatra koa hoe mahazo mividy ny fahafahan'ny havanao hiala aingana ao anaty afa-fandiovana koa ianao rehefa mandoa ny indulgence. Ny taona 590 dia lehilahy anankiray antsoina hoe teto no anisan'ny tena nafana fo be ny varotra an'io indulgence io tany Allemagne, izay nolazainy hoe collecte pontificale moa zany, ary nanomboka nanohatra ny teto ireo andriana Allemand tamin'izany fotoana izany. Ny 1 ny volana oktobra taona 1790 dia fotoana izay mampandeha be mihitsy ny indulgence satria ny ampitsin'io ny 1 novambra zany dia fetin'ny olo-masina sy fetin'ny maty. Dia zao le fandehany hoe hiala ao amin'ny afa-fandiovana ny fanahy maty raha vao maneno ao amin'ny fadatsahan-drakitra ny volanao. Ny alin'izay 1 oktobra izay indrindra no nametrahan'ny Lutera lay
afisy ngezabe misy an'le antsoina hoe 95 thèse teo amin'ny varavaran'ny fiangonana atao Wittenberg. Ho an'ny mpiara-miasa aminy nanaovany izy io satria nataony tamin'ny teny latina, kanefa niely vetivety kely noho ny fisian'ny imprimerie satria naparitaky ny olona izany 95 thèse zany. Sady niparitaka be moa izy io no nadikan'ny mpianany tamin'ny teny Alemanina, dia izay ny fanairana voalohany niteraka ny protestantisme. Mila azontsika fa tsy hiala amin'ny katolika akory ny tanjon'ny Lotera, fa anitsy ny fiangonana nisy azy tamin'izany fotoana izany. Anisan'ny zavatra tao anatin'io 95 io dia ny fanamelohana ny fampianarana momba ny famonjena azo fidinam-bola sady mandany fahasoavana maimaim-poana. Ao ihany koa ny fanamelohana ny fampianarana momba ny fivavahana ivelambelany zany izay manome fahasoavana mora vidy tsy misy fibebahana akory. Dia hamerina ny olona ihany koa amin'ny fahefan'ny baiboly no voalaza ao anatin'ny 95 io, ary ny fampianarana sy fampiarana ny Soratra Masina. Nanomboka teo dia nizara roa ny mponina tany Allemagne zany tao ireo izay mbola nijanona tamin'ny fivavahan-draza ny katolika, fa betsaka ihany koa no nanomboka nanaraka ny Lotera. Anisan'ny zavatra nataon'ny Lotera ihany koa dia nangataka an'ireo moanina vehivavy sy lehilahy zany hiala amin'ny voadiny, ary nanambady masera taloha izy dia Catherine von Bora no anaran'io vadiny io, dia nananjanaka enina menada izy ireo. Fa ankoatran'izy enina menada ireo dia nanana mpianatra maro koa i Lotera izay matetika miaraka misakafo aminy ireo, ary eo ambony latabatra eo ampisakafoanana eo zareo no miresaka momba ny finoana sy ny tenin'Andriamanitra. Nody mandram-piadanana izy tamin'ny taona 1995, dia i Philippe Melanchthon no nandimby azy. I Philippe Melanchthon no tena nanoratra ny teolojia loteriana. Tsy Lotera akory nanao ny anaran'ny fiangonana hoe loterana, fa ireo mpanaradia azy na ihany koa mety ireo fahavalona. I Lotera dia olona entitra amin'ny heviny mihitsiny kanefa na izany ara dia olona be fitiavana ihany koa izy. Nosoloan'ny Lotera ny fahefan'ny Soratra Masina, ny fahefan'ny Papa. Fa na izany aza dia olona tena tia vavaka ihany koa Lotera. Zao foana ny filazany hoe arakaraky ny mahabe asa no ivavahako, ary ankoatr'izay ihany koa dia mpamorikira ihany koa izy. Ireo lovana velan'ny Lotera dia ny petit et grand catéchisme, ny postibs zany hoe taridalana amin'ny toro-teny, ny baiboly izay nadikany amin'ny teny Alemanina, ny fomba fitantanam-piangonana, na iram-pivavahana maro, ary namerina ny toeran'ny toro-teny tao am-piangonana izy. Fa ny zava-dehibe indrindra tsy azo adino rehefa miresaka ny Lotera dia ny fanamarinana amin'ny finoana irery ihany. Zay ny tantaran'ny Lotera. Fa ny azo tsoahana dia izao hoe ny olona miverina amin'ny Soratra Masina irery ihany, sy ny olona manaiky fa amin'ny finoana ihany no azahoana fanamarinana fa tsy amin'ny fehezahana anara-dalàna, ny olona ohatr'izany no afaka manova ny tantaran'izao tontolo izao. Ndao sika mba hanova ny tantaran'izao tontolo izao sy ny tantaran'i Madagasikara.